hitantsika amin'izao fa miverina ety amin'ny centre national d'application de recherche pharmaceutique ny fandaharana. Amin'ity anio ity dia hijerintsika ny mikasika ny tontolo manodidina ny toeram-pikarohana. Efa nandalo teto isika ary voatselakory no nanamarika ny fahadimy amin'ny efapolo taona ny orenany ity ivy-toeram-pikarohana ity. Ao anatin'izay famaraparanana izay no hamantarantsika ny tontolo manodidina raha tany anatin'ny laboratoire sy tany anatin'ny sehatry ny fikarohana any anaty trano no nizorantsika hatramin'izay dia hijerintsika tahataky ny ahoana ny tontolo manodidina izany toeram-pikarohana izany. Miarahaba antsika mpijery ny televiziona malagasy anasananao ny fandaharana. Araka ny voalaza teo dia hijery ny tontolo manodidina ity toeram-pikarohana ity sika raha tany anaty laboratoire sy tany amin'ny sehatry-pikarohana tany nazaty dia izao tsika hijery ny tontolo manodidina. Tonga soa mizara telo eo ity toerana ity. Izany toerana izany dia eo amin'ny 3 hektara latsaka kely. Mizara telo izy a. Tapany iray voalohany a misy ny fotodrafitrasa rehetrarehetra, ny trano, ny birao, ny laboratoire. Ny anankiray a dia ny toerana anaovana fikarohana mahakasika ny zava-maniry fanaofana fody. Io zany karazany iray izay misy karazany roa koa izy a. Ny anankiray a jardin botanique misy zava-maniry fanaofana fody rehetra Madagasikara. Dia anankiray a misy toerana iray a atiala izay ao daholo koa ny zava-maniry fanaofana fody fa ao anatina hitanareo izy fa mahafinaritra be hoe anaty atiala anankiray izy ary ao daholo ny amandona rehetrarehetra toy ny any anaty ala. Ary ny fahatelo dia misy toerana misy ny fonenana mpikaro. Izy io dia natao mihitsiny mba hitazomana ny amandona atao anatin'ity ala anankiray ity zany. Satria tsisy zavatra maniry raha tsisy mandomando. Satria raha ny tena tsy hoe tsisy zavatra maniry fa raha ny tena marina zany dia tazominay mihitsiny hoe mando ilay atiala. Raha ohatra angamba ka hitantsika tamin'ny voaniditra taritsika tamin'ny voalohany teo dia hitantsika hoe ohatry ny any anaty atiala mandotsika dia anisan'ny mampitazona ny atiala mando fisian'ity dobo ty ato ny fisian'ilay lianina moa raha ny filazana azy mandeha ary tena hoe tazomina mihitsy zany fa na ny zavatra hitsahantsika rehetrarehetra raha zany dia tena hoe mando daholo ny ao. Matetika moa any amin'ny faritra no tena ahitana ireny zava-maniry fanaofana fody ireny dia mahazo aina izy zany aty satria nambolena toetany mitovitovy amin'ny any zany mba ahafahany maniry. Izay mihitsy ilay izy hoe naverina mihitsy ilay toetany mitovitovy ihany zany mba hitovizan'ilay toerana naniriany tany sy ny toerana ambolenay azy eto amin'ilay fikarohana. Aloha zany efa misy hazo lavabe zao tahaka an'izay kininina zao efa firy taona moa zany zao nambolena an'izao zany. Raha reny kininina reny zany zao efa tena elany teto. Hatrany ampanomboana. Hatrany ampanomboana mihitsiny. Ary araky ny lazaiko teo hoe isaky ny suivi rehetrarehetra dia isaky ny suivi rehetrarehetra dia misy izao zao hazo zao mety jerevantsika hoe ohatry ny kelikely fa tamin'ny taona 1993 zany zao hazo zao no tamin'ny 3 ohatra tazominay mihitsy mba hijanona zany le naturaly azy. Zava-maniry fanaofana fody no resaka eto noho zany mila
kojakojaina hatrany am-paniriany mba hahazona n'ilay singa mahasitrana ao anatin'reto zava-maniry reto dia napetraka izao toerana izao mba ahafahana mihazo an'izay ilay atao hoe singa ao anatin'izay, ahafahana mijery an'izay atao hoe singa mahasitrana izay satria zava-maniry fanaofana fotony no tena resahantsika ary zay nanaovana an'ity toerana ity fa 5-20 taona lasa no efa niorenany ary efa nananana an'izao. Anomboan'ny asa fikarohana teto ny 5-20 taona lasa fa raha ohatra kosa ka nanorenana ny fotodrafitrasa rehetrarehetra dia efa tamin'ny taona 770 no nametraka ny vato fototra voalohany teto ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany ny président Tsirarana Philibert. Zava-maniry fanaofana foto dia saripady ny fambolena azy. Raha ohatra izy ka maniry eny amin'ny toerana tsy tiany dia tsy ao intsony ilay singa mahasitrana. Dia ity toerana ity koa zany dia eo ilay hoe fikarohana ny fanavaozana. Zao hazo zao tamin'ny taona 950 no nambolena teto. Nambolena tamin'iny sisiny iny hiarovana mihitsiny amin'ilay sisin'ilay ilay ity zany zao misy an'ilay fanamarihana azy hoe tamin'ny 770. Zavatra anankiray izay tsara marina dia tombony ny fisian'ny toerana fambolena ny hazo miavaka tahaka an'izao satria zava-maniry fanaofana fody izy. Amin'izao fotoana izao malaza be ny fandripahana ny tontolo iainana fa tombony ho an'ny kinarpa afaka nitahiry ireto hazo ireto ampaniriana ato kojakojaina ato mba hahafahana manohy ny fikarohana ho an'ny zava-maniry fanaofana fody. Zava-maniry fanaofana fody midika izay fa ny fahasalamana ho an'ny daholobe no fonosiny izay rehetrarehetra izay. Ato anatin'ity toerana iray nitsidihetsika voalohany ity misy eo amin'ny 470 eo ny isan'ny zava-maniry eto. Amin'izay dia karazany 20 ary amin'ireo 20 ireo dia ny 10 ireo dia tsy misy afa-tsy eto Madagasikara. Endémique. Dia fa izany rehetrarehetra tereniko izany dia zava-maniry fanaofana fody avokoa. Eto zany zao misy karazana hazo anankiray andrarezina ho antsika mpijery ny televiziona dia fiteny zany. Misy malaza zava-maniry hoe zany sa inona tena zava-maniry ilay andrarezina. Misy anankiray ato amin'ity toeram-pambolena ny zava-maniry fanaofana fody any kinarpa ity. Ity zao tokony tamin'ny taona firy no andrarezina tamin'ny 750 zany hoe 420 taona eo zao nambolena ny andrarezana io. Mbola tsy lavo mbola tsy lavo andrarezana. Mbola tsy lavo ny andrarezana hateto. Inona no tena ilana an'io amin'ny fitsaboana? Betsaka ny ilana azy amin'ny fitsaboana eo ny fanasitranana ny ratra. Zay tena zava-dehibe. Fanafody fery. Fa eo koa ny fitsaboana amin'ny aretina vokatry ny aina bitika ozy ny fiteniny amin'ny akademika ankehitriny amin'ny mikroba zany isan-karazany. Dia fanafody an'izay zany le izy. Efa nanaovana fikarohana izy io efa maro ny voka-pikarohana hita tamin'io ary mbola mitohy hatramin'izao ary efa misy tezy mihitsy moa zany mivoaka tamin'io andrerezana io fikarohana natao tamin'io. Dia amin'izao izy dia mbola mitohy ny fanaraha-maso, ny fivoatra ny faniriny sy ny singa simika ao anatiny. Dikan'izay mety efa nivadika fanafody fa mety tsy fantatry ny olona moa zany fa mety efa tafiditra any ny singa mahatsikanao anatiny. Zany hoe efa voaporofo zany le fampiasany fitsaboana nentim-paharazana azy. Ka izy ireny moa eto amin'ny pikarohana kinarpa rehefa voaporofo le izy dia averina any amin'ny mpitsabo nentim-paharazana izay fahalalana. Araka voalaza teo moa zany tena karazany samihafa le zava-maniry ato fa tsy dia tena ho hitantsika ao anatin'ny fandaharana daholo izy rehetra
na de mety alinatsika azy fa vitsivitsy notsongaina mba hahafantarantsika ny hoe tataka ny ahoana ny lanja hoentin' zao toeram-paniriany zava-maniry fanao fanafody izao atao misy hazo anankiray somary malefadefaka zay ny odiny izy olo inona ity hazo ty ty hazo ty zao ny aoliny fahalalantsika azy amin'ny ankapobeny fa ny anarana gasy moa zany kinindrano kinindrano izy ty de amin'ny ankapobeny any amin'ny ilany atsinanana akaiky ranomasina no misy azy no tena maniry fa nampidirina teto izy ty tamin'ny taona 2000 ito maniry aingakaingana kokoa izy ty tamin'ny 2000 io moa zany misy hoe milaza hoe tamin'ny taona 2000 izy ty zany tsy endémique ny andro arezana to de endémique tsy hita raha tsy eto Madagasikara fa ity zany mety hita ihany any ivelany inona ny tena ilana an'ity ampaniriana eto amin'ny singa ao anatiny mety mahasika tena zava-dehibe tokoa zay satria ny aoly de misy lohamenaka na huile essentielle de ny huile essentielle avy amin'ity ny aoly ity anisan'ny singa anamboara ny foibebikaroana kinarpa ny fanafody atao hoe evokina raha tsy aivina ny evokina de fanafody anisan'ny meditsika tamin'ny covid 19 zany hoe tena nanana lanjany tena somary niparitaka izy io navoaka ny kinarpa moa zany ary zava-maniry ohatr' zao zany namoahana anireny menaka mitondra hafanana nentina miady tamin'ny covid 19 manahoana faharetan'ny faniriana eo am-panarahana zay mihitsy tsika izy maniry malakilaky fa ny fanontaniana hoe satria ty voatany tsy tena toerana voajanahary azy de eo zany no arahana hoe maharitra 4 taona izy eto amin'ity toerana ity ary mbola ao anatiny ve le singa simika izay ananany raha ohatra izy maniry aty voatany fa hatram'izay zany makany tsisy tany makany tsisy tany fa eo am-panarahana an'izy hoe miova ve miadetsahany voalaza teo moa fa misy dobo atsy na raha tsika teo tiky ninindrano anisan'ny hoe tena nanaovana an'le dobo ny faniriany zava-maniry tahaka zao satria mitaky rano betsaka izy tapitra sady ny fandaratsika andiny voalohany zay namantarantsika ny tato anatiny ty ala ity mahakasika ireo zava-maniry fanao fanafody izay namboleny ny kinarpa tato voalaza teo fa efa tany amin'ny taona 1970 no efa niorona zao toerana zao ary ny professeur Rakoto Tsimamanga no angady anisan'ny angady nanana sy vinahitana an'ity toerana ity voafefy manodidina moa izy ty ato anaty atiala no nanombohantsika ny tapany voalohany fa mbola hojerentsika avokoa ireo toerana rehetra izay misy ato anatin'ity ivitoera-pikaroana ity mametraka mandra-peona toko lasy toko vavy